Fahitako anazy tanora anisany nandray anjara tamin'ny tolom-bahoaka tamin'ny sivy sy roa arivo izay nidivana tamin'ny zadina tamin'izany fotoana izany niakarany vahoaka malagasy tetỳ amin'ny lapam-panjakana Ambosiroatra izay anisany ady natao mba tonga n'ilay tolona hanana fandresena dia nandray anjara ny tenako tamin'izany fotoana izany ary arahaba soa ankehitriny folo taona teo aoriana mbola afaka miteny eto amin'ny lapan'Ambosiroatra ny tenako sy maty foamanaina izay nibala saiky navoanina voan'ny président etena izay président AVC fantatra antsika tsara fa aty amin'ny lapany amin'ny Colbert tadidiko tsara tamin'izany fotoana izany fa very daholo ny kapako ny sekosiko ny appareil fakahako sary tamin'izay fotoana izay ary tamin'izany fotoana izany no natonga ny anaran'ny zanako hoe Ramanandraibe Andry Rajoelina fitiavany satria teraka tsy tonga volana ny vadiko tamin'izany fotoana izany noho ny aterany noho ny fahitana tamin'ny vatana tamin'ny alalan'ny TV Plus sy ny Ma TV tamin'ny tolona izay natao satria nieritreretany tanatrano hoe maty angamba satria be dia be ny naratry be dia be ny tonga tena amin'ny hôpitaly fahitana anazy ankehitriny hoy izy Andriamatoa Filoha teo hoe tsy hisy intsony no tokony tsy hisy rano malagasy ho lasaka intsony amin'ny alalan'ny tolom-bahoaka misahala amin'ireny indrindra raha amin'ny alalan'ny politika satria amin'izao fotoana izao moa dia raha malala fa ny vahoaka malagasy tena azo filoham-pirenena vaovao raha nanafatra ny hafatra iny Andriamatoa Filoha hoe raha amin'ny alalan'ny politika sy mitovy dia tsy ekena intsony ny sy ny raha lasaka amin'ny alalan'ny tolona sahala amin'ireny fa azo atao no mifampidinika sy mifampiresaka ambony latabatra raha misy ny zavatra hevitra sy hitovizana ka ho anay izany dia marina sady rariny loatra ny tena Andriamatoa Filoha iny ary eto ihany koa izay dia manararaotra miarahaba anazy avy hatrany amin'ny navitanany folo taona lasa iny ary entrehana indray ny folo taona ho avy ary ny folo taona ho avy dia izay fotoana ampelantanan'Andriamatoa Filoha ny fitondrana ankehitriny izay hitondrasany fampandrosoana ho an'ity firenena ity fa ny tena maika amin'ny vahoaka malagasy moa ankehitriny dia ny mamaika azy dia ny sakafo hohanina aloha dia ny tsy fandriam-pahalemana rehefa io anankiroa aloha izany ny vity dia efa misy zavatra mivaingana fa le fanamboarana n'le resaka tanamasoandro sy ny fampandrosoana ny faritra iny manaraka eny ihany fa izay zany ny tena maika amin'ny vahoaka malagasy andrasana amin'ny Filoha Andrinirina Rajoelina ankehitriny. Aiza hoe izany toerana misy ny fikambanana roa andray anjara fifidianana ifandresy eto ny fikambanana tarihako ny TMM dia andray anjara amin'ny fifidianana roa no mety ho hisy eto amin'ity taona ity dia ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia manana olona ho tohanana izay ary manana olona ho atolotra ohatr'izany koa ny fifidianana ben'ny tanàna manana olona ho tohanana izay manana olona ho atolotra satria misandrahaka amina distrika fito ambin'ny folo ny fikambanana tanora mijoro any Madagasikara dikan'izany misy mpikambana maromaro ao dia miandry satria eo koa ny atiny nanohanana eny Andriamatoa Filoha ankehitriny dia miany izay fa ny teniny dia tsy misahatra ny manao hoe apio aho afaka manampy anao Andriamatoa Filoha na vita nanampy anao ny tanora mijoro any Madagasikara ankehitriny miandrany izay inona indray ary ny fanampiana homenao anay fa manantena sy miandranjany izay ankehitriny.